fa hiparitaka manerana ny nosy ny fampiasana ny postre monnaie zay afaka mama olana maro toy ny tsy fandriam-pahalemana fa anomanana ihany koa ny fikirakirana ny vola andavanandro ny sary ny fampafantarana izay tetsy amin'ny université Akatso teny toerana iray ny Ravolo Armanga eo amin'ny sariny Rodriguez Safmaly. Ho vita amin'ny alalan'ny finday na carte électronique avokoa ny fikirakirana vola eto Madagasikara Tsoatsy ialana amin'ny fikirakirana vola taratasy be loatra fa indrindra nafoanana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fitondrana vola manamora sy manafaingana ny fikirakirana vola andavanandro ihany koa na eo amin'ny setry ny fandraharahana satria afaka mandraina mandefa vola amin'ny alalan'ity postre monnaie ity ny rehetra afaka andoavana facture isan-karazany toy ny jirama ary afaka ifanakalozana amin'ny fividianana entana ihany koa. Dia mobile monnaie vaovao tolotra ny postre malagasy afahana mandefa vola maimaim-poana na eto amin'ny Madagasikara zany na makany ivelany. Rehefa manana postre monnaie ilay olona samy manana dia maimaim-poana tanteraka ny transfert d'argent. Afahana ihany koa izy manao retrait par cab satria ianao afaka rattachena amina carte visa hipoketra ilay comptenao dia carte visa international izy io zany hoe naizanaiza hitondranao anazy dia mandeha foana ny carte rehefa aby membre en réseau visa ny akanao vola. Anisan'ny fanamby lehibe ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny postre sy ny fifandraisan-davitra ny fampiasana ity postre monnaie ity. Araky ny vinanasa izay efa napetraky ny ministra moa zany hatreto izay mifandraika tanteraka amin'ny velorano napetraky ny filoham-pirenena izay ao anatin'ny tanteraka isika zao amin'izao fotoana izao dia efa manomboka ary efa ao anatin'ny tanteraka ny fanavoazana ny barahoan'ny postre etsy Antaninarenina. Ny antondian'ny postre ety indray moa zany izay eo ambany fiahin'ny ministera ihany koa dia anao ny atao hoe déploiement ny postre monnaie zany ety anivon'ny anjerimanontolo. Ny tanjona amin'ilay izy moa zany dia mbola tsy mivoana amin'ilay vinanasa izay napetraky ny filoha ihany koa ataoko amin'ny teny frantsay kely izy hoe démonétarisation. Tsy tetika asa intsony moa zany ny postre monnaie amintsika amin'ny teny izao efa tanteraka ary efa tena opérationnel izy amin'izao. Nampahafantarina tetỳ amin'ny université Ankatso ny fampiasana ny postre monnaie izay heverina fa hanampy betsaka ny mpianatra amin'ny fifandraisana araboly eo amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mampiana-janaka ary heverina ihany koa ahafahana manamora ny fandoavana bourse Tsoatsy.